miaravatsika rehetra manaraka nyity oronan-tsary ity syndrome de confinement loha hevitra faharoa dia fizarana faharoa zany no horesantsika. Ny loha hevitra faharoa moa dia nresahana ny atao hoe accident domestique na revona mety azo ao an-trano. Ny tsara indrindra aloha dia ny misoroka, ohatra hoe raha miresaka faharatrana zao tsika dia aiza moa misy ny zava-maranitra matetika dia ao an-dakozia. Dikan'izany rehefa anasa vilia ianao dia aza alona miaraka amin'ny vilia maloto ny zava-maranitra toy ny antsy manjary mitampoka tsy mahalelaka mety handratra ny tanany reny. Toy izay ihany koa ny resaka fahamaizana amin'ny afo na ny rarahan'ny rano mafana na ny menaka. Ity zao misy sarina lapoaly anankiray raha ohatra ka ohatran'izao nametrahantsika an'ilay lapoaly ambony fatana dia ny dikan'izay mety ho voadonantsina io dia raraka any amintsika menaka ao anatiny. Fa tsara kokoa raha ny tahona lapoaly lavalava atodika any amin'ny faritra izay tsy atahorana zany, izay mety may atsika. Dia ohatran'izay ihany koa ny prise, tsara kokoa raha manana an'ilay prise misarona tsika satria ny ankizy dia tia manatsofotsofoka any anatin'ireny prise ireny zany raha misy zavatra lavalava eny aminy ka mety handoro azy. Zay ny fitandremana, tsisy tsara ohatry ny fitandremana dia toy izany ihany koa ny carreau amin'ny douche mahafinaritra ny carreau, mijery azy, mora diovina izy kanefa tandremana ihany le carreau malama fa tsy vitsy ny olona tapatanana na tapatongotra na vakiloha vokatry ny fianjerana tao amin'ny douche. Iresaka ny fihetsika tsotra indrindra sika miaraka amin'ny mihodio elsara amin'izay tokony atao raha sanatria misy mivona mitranga ao an-tokantrano. Ny anomboako azy ngamba aloha dia niresaka kenda. Minakana ny ankizy ohatra dia mety hoe kenda izy na mety hoe kendana kapsily, na kendana vongakena, na kenda mbomanga. Ny kenda mbomanga tsy mety fa iny atosika amin'ny rano fotsiny, fa raha hoe misy zavatra manelingelina atao mitaovam-pisefody inona tokony atao. Toy ny mahazatra dia hoe passe aussi isika protéger, alerter, secourir. Zay ny resantsika tamin'ny fizarana voalohany. Fa ny tokony atao raha ohatra ka hoe misy kenda le zaza dia ataoko atao mihodio elsara. Fihetsika anankiroa no azosika atao zany raha misy ny fahakendana. Ny anankiray ilay efa mahazatra atsika dia ilay atao hoe domy ranoatra, zany hoe ny tanako anankiray apetraka eto amin'ny tratrany dia somary aorira kely izy dia eto anelanelan'ny elabakakany atao amin'ny lamosina avy atao amin'ny rina no kapohako indimy, ray, roa, telo. Amin'izay fotoana zay tokony kohaka izy dia mivoaka le zavatra nanelingelina ny lalan-drivotra. Fa raha ohatra ka tsy mety zay fa mbola ao ihany le izy dia asika atao ihany koa ny manao an'ity fihetsika anankiray ity. Ato misy ny tratrany, ato zany ny atitratra, dia ato misy ny kibony, dia ity zany ny kibo. Ka eo anelanelan'ny ati-kibo sy ny atitratra no misy ny atao hoe elabakaka na diaphragme. Dia ino no tazomiko mafy be ny tanako dia potseriko mafy be le diaphragme amin'izay fotoana zay dia ny rivotra ao anatin'ny avokavokany no mivoaka ahafahany manary an'ilay zavatra mahakenda azy. Zany hoe raha andramantsika kely ohatran'izay ohatra dia manary an'ilay rivotra ao anatiny. Kenda zay. Ny horesantsika faharoa indray dia miresaka fahatapahana. Ny fahatapahana dia mety mitranga amin'ny ankizy mipelipelika, amin'ny ankizy milingilingy, dia mitsotra indrindra dia tsy ahetsika ilay faritra misy tapaka. Ary be dia be ny fampianarana momba ny secourisme fa ny zavatra tsapa fara indrindra dia ny hoe raha sanatria ohatra ka tapaka ny taolana eto dia alohan'ny fihetsika rehetra izay ataonao dia tsara raha somary sotomina aloha ilay tapaka zay vao avotsitra, na dia efa tapaka ary izy dia sotomina kely vao avotsitra. Zay zany fihetsika farany takina amintsika. Ary ny vanitaolana zany hoe le afaka mihetsika aloha sy ao aorianan'ilay tapaka no atao zay tsy apetsika azy. Raha eto ohatra ny tapaka dia ity vanitaolana ty sy ity vanitaolana ty no tsy ahetsika. Raha eto ohatra ny tapaka dia ity vanitaolana ty sy ity vanitaolana ty tsy ahetsika. Raha ohatra ka eto ohatra ny tapaka dia ity sy ity tsy ahetsika. Raha eto ny tapaka ity sy ity tsy ahetsika. Zany hoe ny tanjona zany dia ilay vanitaolana ambony sy amban'ilay tapaka
no tsy ahetsika aza mitady zavatra sarotra fa jereo ny alavan'ny tana zanakao a de ny cahier ao an-trano a de fa azo ampiasaina. ty le ataontsika hoe format tsotra de ty le grand format karaha mihotsy zao a de le format tsotra manakaikikaiky ny sandriny de am'izay fotoana zay zany ty cahier ty de fa azoko ampiasaina anaovana ny atao hoe immobilisation na tsy apietsika ny tanany zao zany. de raha ty ozy tsika mitapaka ty izy ty ny tsy ahetsika ka tsy hoentsika mahitsy be odrao kosa aloha le zaza mankany amin'ny dokotera fa azo atao tsara ihany koa ny fatatazomy loha eo maka saronondana aloha no misy ao amintsika dia avalina anankiroa ny saronondana de rehefa azo ohatran'izao saronondana de ilay zoro na lay misy an'ty angle ty no atao any amin'ny kihoany zany. ao petrao eo ny tanana zay de aroso kely ao ny cahier moa zany fatorana ny tena tokony ho izy a rehefa manao anazy de voditra kely aloha ao petraka lamina tsara de ty atao amin'ny kio de raisina ny lamba anankiroa dia fatorana tahaka an'izao atao rinato fatorana tahaka an'izao de zao no hitondrana azy any amin'ny toby pahasalamana am'izay fotoana izay. Tsara kokoa raha ohatra ka hoe miakatra zany ty tanana tya rehefa tena misy an'izay fahatapahana izay. Tsotra kely a saronondana nampiasaitsika sy ny cahier korotandrotana kely tefa averiko alaina ny saronondana dia atao lasa telo lafy dia ilay misy kio ato no asina ny tanany tsy ny tanana de iny a le misy an'le zoro iny zany natao atorina croisé kely ty a de apetrako de fatorako atorina zay fetsy tsotra indrindra ahafahana mitondra an'ilay zaza tapatanana any amin'ny hôpitaly. Akoatran'izay ihany koa de mety vona hitrango tokantrano koa ny ratry be de be zavatra resahana mikasika ny ratry misy miteny hoe asio siramamy misy miteny hoe atonotony amin'ny afo misy miteny hoe asio garot sy ny sisa fa ny fihetsika tsotra indrindra zay takina amintsika alohan'ny tonana azy any amin'ny toeram-pitsaboana dia rano no ampiasaina zany hoe raha eto misy ny faritra maratra de diovina amin'ny rano arak'izay tratra le izy am'izay fotoana zay a rehefa madio be misy izy de atao zay ampijanona ny rà ka ny nahazatra hatram'izay raha ohatra ka mandeha raha be zao eto de ny fanaon'ny olona mijery an'ilay lalan-dravavety zay mpanaparitaka ny rà de manao ny atao hoe garot zany hoe fezina mafy be to mba tsy handeha ny rà tsy de tsara zay raha ohatra ka tsy voafehanao ny atao hoe garot satria ny zavatra tsapa de ny valopolo isan-jaton'ny olona izay natao garot dia no tapahana ny ratsany rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly satria maninona maty le ratsana vokatry ny tsy fampandehanana rà teo aminy. Karaha teto zany nasinao garot fa teto na ratry de raha tsy voafehanao ny atao hoe garot izay mila fahaizana manokana mihitsy a ny fifehezana ny atao hoe garot dia maty ty ratsana ambany ty fa ny tsara indrindra de atao zay ampijanona ny rà amin'ny alalan'ny compresse fenona lamba madio fatorana totofana de rehefa mijanona ny rà de entinaingana any amin'ny toby pahasalamana. Tsy de conseillena loatra zany fampiasana garot fa raha tsy voafehatsika izy a de mahafaty an'ilay ratsambatana zay nanapahanao ny fikorianany rà tao anatiny. De toy zay ihany koa raha misy ilay ohatra hoe voatsatoky ny zavatra ny tanana na ny vatana ka mihoatra ny 2.5 cm ny faritra tafiditra any anatin'ny vatana any anatin'ny nofo de tsy tsara ny manala an'ireny zavatra ireny na lay atao hoe corps étranger fa avelao am'izao a de eto any amin'ny toby pahasalamana farany zay aingana. Zay zany a ny mikasika ny ratry ny rano ny anadiovana azy a de atao zay ampijanona ny rà de any amin'ny toby pahasalamana aingana no andehanana. Ny resantsika ihany koa ny resaka famaizana resaka may ny may a misy sokajy anankitelo famaizana sokajy voalohany faharoa fahatelo fa ataoko bango tokana le izy. Ny tsotra indrindra de be de be ny resaka hoe asio dentifrice asio pipi asio ovy asio rehetrarehetra fa toy mahazatra ihany
tobasana rano mandra-pijanony fanaintainana de entina any amin'ny tobo-pahasalamana aingana indrindra. Efa maro ny mpanao ody may eto amintsika fa raha tsy maintsy nisy zavatra eo amin'le faritra may a de ny tsara indrindra de ovo manta ny kikisana apetraka eo, satria tamin'ny fanadihadiana natao zany de fantatra hoe tsy tsara ny asidra na ny bazika rehefa amin'ny may fa mety anitatra azy. Raha may niaraka tamin'ny lamba moa de azy endahany fa aloha ny dokotera manendaka azy a fa ataovy zay ampangatsiatsika azy a mampahazo aina ny marary. Raha main courant ndray de ahoana ny fihetsika tokony ataoko raha main courant? Ohatra hoe main courant zao le zaza de mifiretaka amin'ny tany eo na sy mifiretaka amin'ny tany main courant, ataontsika hoe tesy ny prise a de vao avy mikasika prise teo izy no main courant. Ny olona rehefa main courant a dia mbola misy courant le olona efa collapse io, dikan'izay zany raha ohatra ka taitaibombo nandeha andray anazy de miara-main courant eo ihany koa. Fa ny zavatra ataoko mitady a fitaovana isolant, zany hoe tsy ahafahan'ny herinaratra mipita de iny a no ampiasaiko. Ohatra hoe nakaikitsika eto zao ty sarinondana ty ohatra zao isolant ty lamba ty de ty no analako an'lay main courant a hiala eo amin'ilay namay anazy aloha. De rehefa avy eo am'izay a tony mahazatra PLS entiko any amin'ny toby-pahasalamana ao anatin'ny fotoana fohy. Zay ny tsotsotra fihetsika azosika atao raha sanatrika misy ny ratra, raha misy ny tapaka, raha misy ny may, raha misy ny kenda, fa tsy misy zava-dehibe toy ny mitandriny. Hitantarako zavatra kely tsika fahavoazana nazo ny ankizy vitsivitsy reto tena niainana fa ifampizarako amintsika ihany. Nisy zao ohatra hoe babaina ohatra tamin'ny fotoan'androny ninana nataony nahita tavoangy teny ndalana izy a de mipipita ao anatin'ilay tavoangy ary no nitafiditra taony ziziany tsy niala tsondry fa tsy maintsy nentina tany amin'ny hôpitaly tandrefa ny ankizy ty manitsitsika. De ohatran'izay ihany koa teny ambanivohatra rehefa avy nitoto voanjo le reniny a toto voanjo de niloarina le voanjo de nentin'ny karakarana natao laoka de ino natao ty zaza lela de lafiny le ambony teo, ankizy normal izy a lela de lafiny le ambona voanjo teo, lela de lafiny de inona nitrangana ny avy teo tapa-kefy niarainy fa ela be loatra le milelaka amin'ny tanana natsofony tao anaty lohana ny lohany coince tao satria lohantsika io mbola misy loha maleminy ankizy de afaka mihetsiketsika tao nentina tany amin'ny hôpitaly hatramin'ny lona. De ohatran'izay ihany koa nisy fotoana nanamboatra télé de le zaza amin'io mbola 5 volana zany efa mipetraka fa be maso be tsy mitendry de napetraka teto ny zaza namboarina teto ny télé fa sady nanamboatra télé tamin'izay no miandro zaza. Inona zavatra nitranga fa ana aloha visy anankiefatra ny télé napetraka teo akaiky izy zaza na teliny anankiray anyloha indry de namboarina ny télé vita am'izay ny télé nandeha ny télé nidina am'izay tsy ampy anankiray visy jerena any ambany latabatrako jerena ambany fandrinako bataina ny zaza so ambany mitsita ny zaza mihitsy miteny fa be maso be fotsiny fa tsy mbola miteny hoe natepiko visy. Inona no nitranga sao de mba laniny ty zaza ty ary le visy nentina tany amin'ny dokotera ny tarafina io fa ny tsy valana atao kibony zaza amin'ny visy ozy izy ny dokotera mila didiny ty saingy tsy nididina le zaza tamin'izay a fa nanaovana anazy a nomena poireau lavalava be omena azy maromaro satria maninona misy fibre amin'ny poireau a de ny poireau iny rehefa nohaniny de naorin'orin'ilay fibre le visy de voaka soma tsara tany amin'ny kakany ihany. Be de be ny loza madinidinika mety hitrango anatin'ny tokantrano fa tsy misy zava-dehibe toy ny mitandriny. Syndrome de confinement fizarana faharoa tao anatin'ny loha hevitra faharoa ndesantsika teo makasitraka indrindra.